La 4G By vous présente Ni Vaovao. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manolotra anao Ni Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Takona tanteraka ankehitriny ireo ezaka ataony mpitondra fanjakana manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana sy ny kajikajy ataony mpanao politika sasany. Ny toe-tsaina tahaka izany ve no ampivoatra ka hanala ny vahoaka malagasy amin'izao fahantrana lalina mianjady izao. Ao anatin'ny matoan-dahatsoratra no hitantsika mikasika an'izay. Niteraka korontana teny amin'ny tsenan'andranona Otrito sy ny fanesorana sy fandrarana ny varotra tsy varotra androany nataon'ny mpitandro filaminana. Tsy nisy ny fampahafantarana meloa mikasika ny fepetra vaovao raha nambaran'ireo mpivarotra teny an-toerana. Maikilany afo ireo doany fanatsinana roa lehibe tafiditra anatin'ny faritra Voaharo eny Ambohimanga Rova androany. Tsy mbola fantatra hatreto ny antony firehetana. Tafiakatra avy dimy endy amin'ny andavanandro ankehitriny ny isan'ireo mpanjifa ny mofo mamy manoloana ny fanomanana ny fankalazana amin'ny fetin'ireny. Maro ireo misafidy ity sakafo ity hoentina namasihana izany. Ary farany voatendro filohan'ny fitondrana teteza mita Anmalia ny kolonely Goita araka ny fanambarana nataon'ny fitsarana momba ny lalam-panondrenana omaly. Ny tenany araka izany no hiantoka ny fitantanana mandra-pivoahana amin'izay fitondrana teteza mity izay. Ny indindreo avy hatrany. Falmerabatsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampalalam-baovao izao ary manasanao araka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampalalam-baovao takona tanteraka ankehitriny ireo ezaka ataony mpitondra fanjakana manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana sy ny kajikajy ataony mpanao politika sasany. Ny toe-tsaina tahaka izany ve no ampivoatra ka hanala ny vahoaka malagasy amin'izao fahantrana lalina mianjady izao. Matoan-dahatsoratra Gaiton Andriatsilava. Mena ny tranga Covid-19 eto Madagasikara. Mena ihany koa ireo namoiny ainy sy ireo naiditra hôpitaly vokatra izany. Midika izany fa teo ny fiaraha-mientana sy ny fandraisana tanana nataony ny vahoaka malagasy, ny ainga avy amin'ireo mpitondra fanjakana, mpitsabo, mpitandro filaminana, olon-tsotra sy ny maro hafa. Fiainany tranga izay tsy midika ho firaviraviana tanana ka ampiato ireo fepetra ara-pahasalamana noraisina hatr'izay. Fiainany tranga izay tao mampirongatra lafin-javatra maro ihany koa teny anivon'ny fiaraha-monina. Isan'ny nisongadina, nanitona ny sainy be sy ny maro ny resaka tsy fandriam-pahalemana toy ny zavan'ny tranga tany midongy atsimo. Mirongatra ny asan-dahalo amin'ny tontolo ambanivohitra ary ny vakitrano sy ny sity mahery hatramin'ny fanapahana volom-behivavy izay tratra teny amin'ny toerana mangina ho an'ny eto andrenivohitra. Inona no anton'izany? Ny fahantrana ve sa ny toe-tsaina no efa miova? Sa ny fahantrana be loatra no nanova tsikelikely ny toe-tsaina ka tsy mijery afa-tsy ny tombotsoa ho an'ny tena? Maro ireo niezaka nitondra fanazavana sy naneho hevitra manoloana ireo zava-misy ireo eto amintsika ankehitriny. Ao ireo milaza fa ny politika no mitondra ny zavadrehetra, ko raha tsy milamina ny politika, tsy milamina ny tany sy ny firenena. Ao ihany koa ireo milaza fa ny fanabeazana no tsy ampy. Io tsy fampiny fanabeazana io no miteraka ny fahantrana ara-tsaina izay miafara amin'ny fahantrana ara-batana sy ara-pitaovana. Na inona ambara, toa takona tanteraka hatreto ireo ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana. Napetraka ohatra ny BOA tany Akora, anamafisana ny fitandronana ny filaminana sy ny fiarovana ny vahoaka. Roa andro taorian'izay, nipoaka ny raharaha tao Benono ka midongy atsimo. Natao vaksiny ny malagasy ka natao lara-pahamehana ireo mpitsabo sy mpitandro filaminana. Fifandrifian-javatra sa tsy, namoiny ainy ilay mpitsabo tao fianaratsoa. Izao indray, nolaniny anteny merandoolona ny lalàna mifehy mpanohitra. Inona no hitranga? Ikabary sy tafa amin'ny vahoaka malagasy ny mpitondra, mikasika ireo fepetra ho raisina sy ampiarina mandritra ny 5 andro manaraka. Inona ihany koa no iseho? Samy miandry ny rehetra ary samy mandray izay tandrefy azy avy. Tsy tokony ho adino, tanindrazana iaraha-manana no avy ny taranaka any aoriana no tsinjovony.
Niteraka korontana ny fanakatonana tsena ny totosain'ny mpitandro ny filaminana androany. Teny amin'ny tsena nandrana ohatra Itosy, tsy nanaiky hanakatonana ny tsena ireo mpivarotra maro. Nisy ny savorivory nandritra izay. Tsy nisy fampafantarana mialoha mikasika ny fepetra vaovao raha ny nambaran'ireo mpivarotra teny an-toerana. Abraham Randriamanana. Nisehona savorivory androany maraina teny amin'ny tsena nandranona ohatra Itosy. Manoloana ny fepetranapetraky ny tompon'andraikitra ho an'ireo mpivarotra ao anatin'ny fiboana isaky ny farany herinandro. Tokony ho tamin'ny 9 sasany maraina. Niroso tamin'ny fanesorana sy fanakatonana ireo tsena, ankoatra ny tsena kely na ny episeria ireo mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Nisy nandritra izany ny fifandirana raha ny fanazavana. Nohony rehefa tonga ny amin'ny 9 maraina voavoaka aby ny tanay tamy atrano ny polisy ny Tosy. Ny teny hoe ahorony ireo entanareo rehefa tsisy mahazo mivarotra. Ny teny taminazy zay hoe avelo zay hivarotra mandrapaviny amin'ny folo fa zay efa manaraka fepetra foana amin'ny folo mangorona. Tsisy an'izany fa baiko midina ny anay, temy midina dia zay manatanteraka. Tsy nanaiky zareo fa nakorotany ny entanay. Rehefa nakorotany ny entanay, voatabia, ny entana rehetrarehetra lasary nafangarony teo daholo ireo entana rehetrarehetra ireo. Ahoana kosa moa ny entanay no tena. Tesitra ny olona dia nitangorona teo daholo. Dia ndray iny anay rehetrarehetra hoe tsy manaiky an'izany zay fa avelao zay hivarotra. Tonga zany le polisy dia hoe tsisy mahazo mivarotra. Zay hono ny teny midina. Mivarotra moa zany mba teny aloha mba hivarotra fa sy manentana dia izy tsy nety mihitsy. Tampoka ary tsy nisy fampahafantarana mialoha tsy fahafahana mivarotra raha nambaran'ireo mpivarotra teny an-toerana. Antony nahatonga ny disadisa. Maninona kay izay tsy nahazo filazana hoe tsy mahazo mivarotra. Ny entanay efa voavoaka daholo ireo entana rehetrarehetra ireo. Raha nafantatra mivarotra dia efa mba niomana daholo kosa angamba fa tsy adala akory ka hoe ndao alaina ihany fa inandraraina izany fa izy tena tsisy mihitsy. Tsy nanaiky hatramin'ny farany le mpivarotra fa nidina tany nanaraka anazy tany dia farany izy miteny endana roa izy mivarotra daholo. Dia teo alolo mahazo mivarotra ka hatramin'ny amin'ny folo. Rehefa le weekend fa androany izy miteny tena tsy mahazo mivarotra mihitsy. Tsy nahary aloha tamin'ny omaly mpanjavary ihany fotsiny izany tany maraina vao maraina be tamin'ny 9 sy fefany tonga dia ty tsy niteny izy tsy nahalala fa mifantako fotsiny izany dia hoe tonga dia ahorony daholo entana. Tao aorian'ny fifampiresahana niverina nisokatra ireo tsena nakatona teny andranona ohatra Itosy. Raha nanontaniana mikasika ity raharaha ity ny teo anivon'ny polisym-pirenena ny hariva teo, nanambara izy ireo fa tsy mbola misy hatreto ny fampitam-baovao mikasika ny zava-nisy teny amin'ny tsena nandranona ohatra Itosy. Ankoatra izay, faritra maro teto an-drenivohitra no nahitana ireo fampahafantarana mikasika ny tsy fahafahana mivarotra ho an'ireo mpivarotra legioma sy mpivarikena mandritra ny fihibohana. Ny farana hatramin'ny 12 ora taondro kosa ny fisokafana ho an'ireo episeria tamin'ireo toerana samihafa teto an-drenivohitra. Izay amin'iny fa maikilany afo ireo doany fanasinana roa lehibe tafiditra anatin'ny faritra Vaovao eny Ambohimanga Rova androany. Tsy mbola fantatra hatreto ny antony firehetana hoy ny Taleny Oscar na ny Office du site culturel d'Ambohimanga Rova. Tsy maintsy hosokafana manoloana io ny fanadihadiana momba izay. Yves Richard. Arakiny ampahana horonan-tsariny, kilany afo tanteraka ireo doany fanasinana roa lehibe teny Mahazaza, tafiditra anatin'ny faritra Rovana eny Ambohimanga Rova. Tokony tamin'ny 10 ora sasany maraina no tranga ny firehetana ary tsy mbola fantatra mazava ny antony hatreto. Ny nentina tonga anafo rehefa nanao fanadihadiana mikasika momban'ilay mpiandry zay dia efa napetraka eo amin'ny gendarmerie moa ny fanadihadiana satria zay ny asan'ny mpitandro filaminana. Dia rehefa nanadiady anazy zay dia milaza izy fa mihidy ny doany fa nirehitra ho azy teo fotsiny dia iara-malala nefa fa
fotoana maly ariva tao anatin'ny couvre feu tanteraka isika teto Analamanga ary ny androany koa dia ao anatin'ny confinement total ka zay no mbola nohizana ny fanadihadiana izay tanterahany tandro filaminana manandrify izany. Mbola tao anatin'ny fifehezana ny afo ny mpamonjy vonana nandritra ny fotoana nahatongavana tiany antoerana. Isan'ny ara-nientana tamin'ny famonoana ny afo ihany koa ny fokon'olona. Nampana ny satra ny famonjeny Rodoandy ny ahavon'ny toerana izay nanamafy ny fitsokan'ny rivotra. Toy ihany koa ny olana mahakasika ny famatsin-drano sy ny maro hafa. Ny ranon'Ambohimanga zany dia tsy mandeha. Azony rano. Dia izahay zany naka rano tamin'ny tomobile. Amin'ireo bidon be dia ireo talohany nahatongavan'ny pompier. Zay zany no tena zavatra tokony ananina. Fa ity zany alan'Ambohimanga ity raha sanadika ny ala no mirehitra ka tsy mandeha ny rano. Zazavizaka aminy. Satria amin'ny bidon mataka efapolo bidon zao nety teo. Taloha nahatongavan'ireto zavatra reto. Zao ny lalana bataina ny bidon olona bandy be dia be ireo no mitona anazy. Ny commune Ambohimanga mazamanana pompier. Nefa tsy hita izy pompier Antananarivo renivohitra tonga aty. Efa adin'indray mahery ny hafa mirehitra zay vao tonga ny pompier nefa raha manana pompier ny commune azaraka kely nge. Ny rano andoavana vola mandro 500 sy arivo isaky ny toko ny olona ray. Isaky ny volany mipetraka hoe anisy ty dia mandoa vola. Nalain'ny olona le vola, alain'ny mpikarokara vola tsy hita nefa le fandehan'le vola ananinona ny popy tsy mandeha. Ratsotsoro Bolamena sy Andria tsy mitovy amin'Andrian-Drazaka no anaran'ny Rodoany Rokilany afra ny fanazabana. Mpanjaka navara-drano ny taona 1710 hatramin'ny 1770 ty farany, raha iverinana ny tantara. Efa mpanjaka namboatra biby ankoho taorian'ny famonoan'ny rahalahy Indry Andria navalon'ny merina. Ankoatra ny matoeram-panasinana sy manatantara ny toerana. Tafiditra anatin'ny singa nanasokajiana ny vohitra Ambohimanga rova ho vakoka iraisam-pirenena ny fisian'ny Rodoany ka mila fanarenana aingana hono teo anivony Oscar sy roaponina teny antoerana. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray velotaraina ny tantsampamboly vanila any amin'ny faritra Nalanjorofo indrindra fa ny eo amin'ny distrikany Mananaravaratra no ny fatarany tetỳ andro navoaka ny fanjakana ahafahana mioty lavanila. Simbe ny apotiny ny vokatra raha ny nambaran'ireo tantsa fanadihadiana entin'ny Florian Henry. Raha voatondry ny ministera tompon'andraikitra ny daty ny 15 volana Jolay ho an'ny zone littoral izany hoe manamorona ny moron-dranomasina sy ny daty ny 20 volana Jolay ho avy izao ny zone intermédiaire raha toa ka ny 30 volana Jolay kosa ny zone montagneuse ho an'ny fotoam-piotazana vanila ho any amin'ny faritra Angalanjirofo. Velon-taraina manoloana io daty io ireo tantsaha-mpamokatra vanila indrindra fa any amin'ny faritra Mananaravaratra ankehitriny. Zava-misy aminay aketo zegny la vakin'ny septambra zegny mois de juin zegny izy efa vaky. Ke aminay zao zegny efa misy lavany vakivaky tsy dia maro loatra. Le olo managna lavany tonne zegny efa misy sangotro lavany 70 kg 50 kg. Ke noho zegny zegny raha matarotry fanjakana zegny zay isangoko azy hanampy azy satria mbola tsy leo fisangorana lavany. Ke mangataka amin'ilay fotoana fanjakana zegny zahay le ampamboly lavany le vaky zegny atokonay zahay mbola tsy vidy ary tsy valotro. Zegny zegny le hetahetanay. Efa vokatra tanteraka ny vanila any an-toerana ankehitriny ary efa masaka ampotony ka ahian'ireo tantsaha ny aratsy ny vokatra noho ny fahataran'ny daty napetraky ny fanjakana. Isan'ny antony mahatonga azy ireo mangataka ny hanokafana mialoha io daty voatondro io ny taom-piotazana vanila ka ny fanazavana. Raha araka ny daty hita zegny navoaka ny fanjakana dia mbola agny amin'ny 5 juillet zay vao misokatra ny tsenandavania ty faritra Mananara. Kanefa raha vajerena ifotony zany ny lavania dia fa maro ny masaka vakivaky amin'izao fotoana zao ka ny fangatahanay zegny amin'ny mahasolo-tegna ny vahoaka zay dia mbo farafaratsiny mbo atao mois de juin mbo antsasatsasaky mois de juin agny zegny ny lavania tokony efa isokatra zegny ny tsena satria lasa mijaly ny vahoaka isangotra le vakivaky zare matahotra araka ny tenenina teo voasazy ka mangataka ny fitondram-panjakana zany mbo atao lolo zegny ny tsena ny lavania manta aty amin'ny faritra Mananara. Ankoatra ny vokatra jorofo izay mampalaza iny faritra iny iankina ny toe-karena any an-toerana ihany koa ny vokatra vanila ity. Andriandrain'ireo tantsara ka izany ny anokafana ny taom-piotazany mialohan'ny daty izay efa napetraky ny fanjakana io mba tsy ahafaty antoka azy ireo.
Antotanisa mikasika ny Covid-19 indray no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Ny ampiro indray ny olona lavin'ny Covid-19 eto Madagasikara tamin'ny fitiliana misa 430 tontosaina omaly 10 ireo tranga vaovao marina 720 amin'izany no eto amin'ny faritra Analamanga. Michela Ranartson. Raha ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny omaly 20 Mey 2024 amin'ny fitiliana miisa 430 10 no voamarina fa mitondra ny Covid-19 720 amin'izany eto amin'ny faritra Analamanga. Ny ampy 20 ireo olona sitrana 320 no mbola manaraka fitsaboana ary 490 no sokajiana ho forme grave. Hatreto izany raha nantotanisa nanomboka ny volana Martsa 2024 hatramin'ny androany, miisa 727 ireo olona namony ainy vokatry ny Covid-19 eto Madagasikara, raha toa ka 434 alina ireo tranga voamarina amin'ny fitiliana miisa 29 hetsy ary 24 alina ny olona sitrana. Mitohatra ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana entina misoroka sy mampitohy ny fidinana ny tranga voamarina. Andrasana ihany koa ny fepetra avy amin'ny fitondram-panjakana mifanaraka amin'izany. Fa maro no tsy mahalala tanteraka ny mikasika ny Covid-19 any amin'ny faritra lavitra ny renivohitra. Na misy aza ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana amin'ny akabendy, miainga amin'ny fanentanana ifotony no anatotosany ponina izany, raha ny hita nandritry ny fanadihadiana ny totosaina tany Antsirabe faharoa. Dia rahantsika izay fanadihadiana izay. Fokontany iray eto Antsirabe faharoa komina Ambanivohitra Tanambao. Vitsivitsy amin'ny ponina ihany no manao aro vava-orona raha ny tety an-toerana. Raha toa ka mahafantatra amin'ny akaben'ny fepetra ara-pahasalamana tokony arahana ny ponina, misy ireo tsy mahalala feno ny mikasika ny valanaretina Covid-19. Kolorabe izy, nelanelana 2 metatra, manao kasibosy sy manasa tanana. Ilàko ny soritra aretina. Voilà, tsy haiko io. Dia mafana dia marary ny tety dia mazay ilay aretina. Mahafaka hoe. Sehoana, mafanafana hoditra, manelo, marary ny tratra, ohatrohatran'izay. Tombony ho an'ny ponina aty an-toerana ankilany, ny fananan'ireo raokandro malagasy maro, saika amin'ny alalan'izay no anatotosana izy ireo ny fisorohana samihafa. Ny olana manay aty, dia tsy fahampifanafody loatra. Zany ohatra hoe tsy ampy mifanafody eo dia hiraka hoe makany sondrano na tsy rabe. Ny aty zany betsaka ny matahotra fa ny heviko koa aty be dia be. Ny mpotsy, ravitsara, ao aby ireo karazana hevoka, karazana raokandro maro be tsy voatanisa. Miainga amin'ny fanamafisana ny fanentanana ifotony tsy aivina, ny fanamafisana amin'ny ady amin'ny Covid-19. Izany amin'iny fa tafiakatra avy dimieny amin'ny andavanandro ankehitriny, ny isan'ireo mpanjifa mofomamy manoloana ny fiomanana ny fetin'ireny. Maro ireo misafidy ity sakafo ity ho entina namarihana ny fankalazana ny fetin'ireny. Mandina ny R1 hatramin'ny R9 kosa ny sarany mofomamy. Fanadihadiana entiny Abraham Randriamanana. Miroborobo ankehitriny ny fanaovana ny mofomamy eto an-drenivohitra ao anatin'ny fiomanana amin'ny fankalazana ny fetin'ireny. Raha toa ka manodidina ny 10 isan-kerinandro ny mpanjifa izany teo aloha, tafiakatra 20 isan-kerinandro ny famandrihana ho an'ireo mpanao mofomamy ankehitriny. Isan'andro na isan-kerinandro aloha dia nitombo be tsy arak'ilay hoe izy izao dia hoe ny enana ohatra izao fa mandeha tsara ny commande ka. Tsy hoe nanao tolotra manokana hoe ity misy hoe gâteau spécial fête des mères fa ohatran'ny fomba fiasanay mahazatra ihany hoe mame modèle azetiny izy dia tanterahanay arak'iny. Dia misafidy tamin'ity zao modèle cœur dia fruit. Miankina amin'ny haben'ny mofomamy ny sarany raha ny nambaran'ny mpanao mofomamy nanaovana ny fanadihadiana, manomboka amin'ny 530 ariary kosa ny portion iray amin'izany. Gâteau anay mandeha par portion fa zay afaka manao tolotra koa hoe proposer budget le client anay dia atao araky ny budget an'iny le izy. Arak'izany, isan'ireo sakafo be mpanjifa mandritra ny fetin'ireny ny mofomamy. Tsy aivina, raha ampitso alahady fa 30 ny volana Mey no hanamarihana ny fankalazana ny fetin'ireny.
Mialohany anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao toy ny mikasika ny tohana eo amin'ny lafiny asa tanana eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra vetivety isika. Un doux feeling pour toi, Nine. Offrez à votre maman le max de son choix. Elle file max, oui kiff max. À l'achat de votre téléphone, des bonus et des douceurs vous seront offertes. Rendez-vous en Telma Shop. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Azafady kely ange feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimby tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy. Maman Lisa, c'est l'heure. Ok, Marcos. Ah, tsara izy zay. C'est non, ma. Pas presto io. Hafa koa, hein? Tsara salahe, tsara manafo, atao lasopy, atao misao, tiantan'olobe, mafoka mosary, elle est délicieuse. Maman Lisa, ino ty? Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Ankafitsy ny baolina kitra miaraka amin'ny UEFA Euro 2020. Araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement évasion ray volana dia 5,5 alina ariary. Les bouquets Canal+. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tavaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika.
Isan'ireo firenena 10 aty Afrika ahitana sarany lafo indrindra amin'ny gigaoctets-ny internet i Madagasikara. Raha ny antotanisana avoaka ny World Wide Mobile Data Pricing, ny câble COUK, sarany izay tsy mifanaraka amin'ny sarany misy eto an-toerana. Michela Ranartson. Amin'ny firenena 300 eto Afrika nanaova ny World Wide Mobile Data Pricing, ny câble .co.uk, isan'ireo firenena 10 eto Afrika lafo ny gigaoctet-ny internet i Madagasikara, $5.40 ny gigaoctet. Raha ny fanadihadiana natao anefa dia mifanohitra amin'izany hatreto ny sarany ataon'ireo opérateur téléphonique eto amintsika. Raha ny antotanisa voaray teo anelanelan'ny taona 2022 hatramin'izao taona 2022 izao, manodidina ny $2.5 ny sarany anton'ny gigaoctet ny internet eto amintsika, raha toa ka $4.80 ny gigaoctet mobile. Raha ity antotanisany nivoaka ny herinandro lasa teo ity dia i Guinée Équatoriale no ahitana ny sarany lafo indrindra amin'ny gigaoctet ny internet amin'ny firenena 300 eto Afrika nanaovana fanadihadiana, $7.40 raha toa ka i Algérie no ahitana ny mora indrindra, $1.50. Tsy voahaja ny fepetra ara-pahasalamana amin'ny tsenan'ny tantsaha eto Antananarivo renivohitra. Ny mikasika izay indray, ny fanadihadiana hoentina aminao anatin'ny fandaharana alalino izay arahinao rahampitso amin'ny 7:00 eto amin'ny Kolo TV. Isan'ny nanatotosana fanadihadiana ny teny amin'ny tsenany Anosibe. Andeha retintsika avy hatrany ny santionany amin'izay. Amin'ny 3 maraina izao, taky ny isan'andro ho an'ireto ankonany reto, horataka izao ny fialanao an-trano handehanana mivarotra. Varotra legioma eo amin'ny tsenana Anosibe izy mivady reto, ary tsy maintsy manenjika tsena isa-maraina. Izay any Ambohimanambola amin'ny maketa, maka entana aloha izay amin'ny maraina, dia tonga izay amin'ny amroa, dia mijanonjanona ao tsena aloha mbola tsisy varotana satria ny alohan'ilay grossiste ireny izay mivarotra, dia tsisy varotana raha tsy mihidy ireny, dia mihidy ireny vao mivarotra, mihidy ireny amin'ny 4, dia izay tsy laninao amin'ny pahaviny amin'ny 4 ilay amidy maraina dia mifoha amin'ny 2 mivarotra. Mihidy indray ny grossiste amin'ny izay ilay mifoha amin'ny 2 iny, dia mipatonga ny amin'ny 7 indray ao an-tsena, dia mihidy ny grossiste dia lasa indray izay maketana ny Ambohimanambola. Tena enjana be aloha ilay izy, ilay ny asanay izany enjany, satria miala maraina dia hariva vao tonga dia ohatr'izany koa amin'ny maraina mbola tsisy atorena fa amin'ny 2 dia efa mifoha. Ny lalana nefa ny lalana fankalana entana koa lavitra, misy dia tongotra adiny 2 izay vao tonga ny fankalana entana sady ny entana koa. Androany, ny vadiny no nandeha hamonjy ny tsena. Miandry ny zanany kosa itiany, saingy rehefa samy any an-tsena izy ireo dia tsy misy miandry ny zaza. Anaty ny zazakely dia indraindray ary zareo mitomany be ako, vao lasa izay dia mitomany be ako dia ilay tantanàna eto mamono zareo. Maraina izay lany ny entana dia mihidy. Izay aloha andeha hoantsena aloha za dia tonga dia ampanao fotsiny eo ariva tsy mankany an-tsena ariva za keto matetika. Fa mitombo hatrany ireo manao ny asa fiantsoana mpanjifana ny mpisolda eny Analakely. Misedra olana tahaka ny mpivarotra rehetra izy ireo rehefa fotoanan'ny fiboahana tahaka izao. Isan'ny mahavelona nefa ny asa fiantsoana mpanjifa ity araka ny namafisiny tahina izay mpisolda. Andeha raintsika avy hatrany ny fanadihadiana. Solda mora 10,000 santsina, 10,000 daholo. 10,000 daholo, zarazarana mora 10,000.
alatsinainy ka hatramin'ny zoma eto Analakely tahaka izao no hita rehefa andavanandro. Amin'ny tsena fivarotana lamba sy fitaovana maro ety, ampolony maro ireo miasa mampiasa ny feo ho fisintomana mpanjifa antsoina hoe psolde. Isan'ny misehatra amin'izany antonany maro ity tovolahy iray ity. Zava-dehibe anazy tsy misy atao moa ve tsy aleo ve eto aloha zay andeha hanao foana misolta ka misolta zay friperie misolta mamaky baly ianao dia mivarotra zany miantsoantso zay eo amin'ny am'valo zay ety amin'ny enina latsaka vefany zay miravo. Mandina ny iray alina ariary isan'andro ny karamany rehefa misy ny varotra makazy. Amin'ny mampisolda azy misintona mpanjifa amin'ny vidin'entana manaitra sy mora no tena ataony. Ny karama indray milamina ka afaka efina zany mila tsy mila menamena zany fa raha vao menamena za tsy mety mila mitemy mafy miantso client mila cool zany ianao rehefa tsy cool ianao avindavinda miresaretsa iza ny anatona anao io tsisy anatona anao mihitsy. Mifampiankina tanteraka amin'ny siny tsena sy ny tsifisiny ihany koa ny asan'ny psolde. Tahaka ny asa tena rehetra sy ny fivarotana ankabeny araka izany rehefa fotoana ny fiboana tahaka ny androany sy ny rapitso alahady dia mihiboka ny an-trano izy ireo ary ny vola azo teo aloha no hiatrehana izany. Fa mihamavesatra ny fahasahiranana mianjady ny mpanao asa tanana, indrindra mikasika ny famarotana ny vokatra ankehitriny. Isan'ny tena lasibatra ny mpanao asa tanana madinika. Tafiditra anatin'ny fikambanana napetraka nampiana azy ireo anatin'izao fotoan-tsatro izao ny cluster TIMK miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria. Fanadihadiana entiny Yves Richard. Mbola niteratany vahiny no manjifa ny ankamaroany ny vokatra asa tanana malagasy. Raha isan'ny mampitaraina ny mpanao asa tanana ny fitadiavana lalam-barotra indrindra anatin'ny fotoana ikatoana ny sistany toy izao. Mitony fijerenany toana azo omena ny mpanao asa tanana miainga avy amin'ny fanetsehana ny fikambanana eto an-toerana. Tamin'ny ity resaka pandémie Covid-19 ity dia somary nitsahatsahatra zany le aktivité anay le any ivelany. Dia tianay zany mba ho fantatritsika eto an-toerana koa hoe misy an'ity cluster aty satria ity cluster aty dia zavatra tena tsara ho an'izay manana orinasa ka tsy afaka mivelatra ara-dalàna, tsy afaka manondrana. Dia ny tianay ampafantarana ny olona zany hoe inona ny tena atao hoe cluster. Cluster zany dia fikambanan'ny mpandraharaha zay te hiaraka hivoatra, hiaraka hiasa. Zay zany ny antony tia zavatra nataony eto androany ity. Tombony ho an'ny mpanao asa tanana mivondrona anatin'ny cluster TIMK araka izany ny fananany fikambanana mpiara-miasa saika manerina ny faritra. Manamafy ny fifampizarana trakefa ary manafaingana ny famarotana ny vokatra eto an-toerana izany. Eo ihany koa ny tanitsoroka amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra asa tanana. Zavatra ataonay zany efa misy heritaona dia mitady design satria moa zany efa tsy dia misy ny ahondrana ny ivelany dia ny ataonay zany dia manao formation mitady design mitady fomba indray avitana manao an'ilay asa tanana tsaratsara kokoa. Any zany any anatin'ny formation, any anatin'ny amélioration na entana produit atao zany ny ataonay zao. Efa mananika ny 700 ny mpanao asa tanana mivondrona anatin'ny fikambanana hatreto. Saika ataon'izy ireo ny asa tanana rehetra. Fanamby napetraka amin'ny fanatanterahana ny asa anatin'ny cluster TIMK ny fitazonana ny kalitao haut de gamme. Ankoatra ny fanamorana ny fitadiavana ny lalam-barotra indrindra ny any ivelany. Tanjona napetraka izy ireo niaraka tamin'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ny anandratana avo ny vokatra malagasy. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia andeha arahitsika fohy ny zava-nisy nandritry ny fiboana androany teny rehetra teny.
eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosta indray voatendro filohan'ny fitondrana tetezamita ny Mali ny kolonel Goïta araka ny fanambarana nataony fitsarana momba ny lalam-panondrenana omaly ny tena ny araka izany no iantoka ny fitantanana mandra-pivoahana amin'izay fitondrana tetezamita izay fanadihadiny eo amin'ny sarin'ny France 24. C'est de facto son deuxième coup d'État en 9 mois. Ny filoha-lefitry ny fitondrana tetezamita maliana Assimi Goïta indray no notendren'ny fitsarana momba lalam-panondrenana any an-toerana. Ho filohan'ny tetezamita araka ny didiny mivoaka omaly. Taorian'ny fahatsapana ny fisian'ny fahabangana teo amin'ny toeran'ny filoham-panjakana. Taorian'ny fametra-pialana ny filohan'ny tetezamita teo aloha. Bandao no nandraisana ny fanapahan-kevitra. Ora vitsy mialoha ny fanendrena. Namora mitarika antoko politika goavana tao Bamako ny tenany. Isan'ny nazavainy tamin'izany mahakasika ny fanapahan-kevitra noraisana momba ny filohan'ny tetezamita teo aloha Bandao sy ny praiminisitra teo aloha Mokhtar Ouane ny herinandro teo. Isan'ireo olona ambony tao Mali nanomboka ny fanonganam-panjakana ny 12 Aogositra 2022 i Assimi Goïta. Ny tena indray arak'izany no iantoka ny fitantanana mandra-pivoahana amin'izay fitondrana tetezamita izay. Na izany na tsy izany, mitodika eny amin'ireo firenena mpiara-miombona antoka akaiky amin'ny Mali ny mahasoany rehetra. Isan'ny efa nilaza ny hanamafy ny sazy ho an'ity firenen'ity Frantsa sy États-Unis. Taorian'ny faniliana ny Bandao sy ny praiminisitra Mokhtar Ouane. Toy ihany koa ny tsy nandraisana ny hevitr'ireo firenena any Afrika andrefany. Ny CEDEAO na ny fivondrona ny firenena ao Afrika andrefany izay laza ny vory ao Ganara ampitso, andinika ny zava-misy any Mali. Pour discuter de la situation au Mali. Mialohan'ny sarana dia tsara ny mampatsiafa hitafa amin'ny vahoaka malagasy ny filohan'ny Republikany Rajoelina rapitso amin'ny valora alina. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vava namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahany isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. La 4G by Telma vous a présenté Vaovao.